nanapa-kevitra izahay zay anatin'ny vovonana plateforme izay eto zao, de misy ireo mpitarika politika, misy ireo mpitarika fikambanana, misy ireo solotenany manam-pahaizana zay vokatry ny tany, zay vatona sondry ny tany ao Betroka, ka ny ray hina fa hitodika sy handray anjara mavitrika amin'ny fampandrosoana an'io distrikany Betroka eo. Ka noho izany de ny fanapakevitra voalohany raisinay de ny fanohanana candidat anankiray zay latsaka ho solombavam-bahoaka, ary io candidat io de rehefa navadibadika satria valo ny candidat ao Betroka ao, de rehefa navadibadika izy no afaka hitondra ny fanion Betroka, izy no afaka hitondra teny distrikany Betroka ao amin'ny assemblée nationale, izy no afaka hifanampy amin'ny technicienne zay samy tanora, mbola koa ny ray aman-dreny zay manaiky sy manana miombon-kevitra aminay amin'izao fanapahakevitra zao, de hanampy amin'ny fombadio araka ny fahaizanay, araka ny zavatra hitanay, araka ny traikefanananay ny candidat zay latsaka ao amin'ny distrikany Betroka. De sisa moa zany fa le eto akaiko eto mbola anao présentation ny tenany izy rehefa avy eo hanampy azy zahay mba hitondra teny ny distrikany Betroka. Faharoa manarakaraka an'izay, ny fandraisanay andraikitra de tsy tapitra amin'izay fanohanana candidat zay amin'ny maha plateforme anay, fa hijery manokana ny olona zay tendrena ao amin'ny faritra Anosy na izy eo, satria hatram'izay de natao akilabao ny distrika Betroka, rehefa miteny hoe faritra Anosy de tokony distrika telo ny tenenina, de ny distrikany Fort Dauphin sy ny distrikany Ambosary ary ny distrikany Betroka. Ka ny fanirianay zany de tenenina voalohany raha iteny faritra Anosy de ny distrikany Betroka ny tenenina voalohany, zay vao Fort Dauphin, zay vao Ambosary. Ary eto koa izahay de miteny amin'ny tompony andraikitra fanjakana rehetra indrindrandrindra fa ny filohan'ny repoblika, ary zay miteny zao de anisan'ny nanohana azy, ary hanohana ny fanatanterahana ny UM amin'izay hery zay mba nananay, hanohana izay amin'ny fanatanterahana ny Velirano, fa tsy maintsy jerenay aloha ny distrika misy anay. De eto koa zay de hanomboka hijoro ary tsy hanaiky raha olona tsy manjary sala amin'izay taloha tany ny fandimby no hotendrena ho tompony andraikitra ao distrikany Betroka eo, zay tsy manan-kery hedivana fa manana vava hiteny hanakiana ny mety sy ny tsy mety, satria zahay de menatra raha vao miteny hoe Betroka de dahalo, zao hoe de volombolona dahalo zahay eto zao, raha vao miteny hoe Betroka de malaso, tsy malaso tsony zao mijoro eto zao. Ny tanjona de tsotra, hitodika amin'ny Betroka manokana ary hampiova tanteraka ny tantarany Betroka manokana. Zay no antony naharisy lahatra ireto namana ireto ka nahatonga azy ireo nanapa-kevitra fa hanohana ary hanamafy ny fiarahana amin'ny filoha Andry Nirina Rajoelina Adjaina. Ka de tsotra ny teninay mitaona ny zanaky ny Betroka manontolo tsy akanavaka, na io varam-pianarana, na io any amin'ny fiarahamonina, mba hiara isalahy hanatanteraka ary hanampy indrindrandrindra ny filoha Adjaina Andry Nirina Rajoelina amin'ny Velirano zay nataony mba ho tanteraka antsakany sy andavany ny programany ny filoham-pirenena. Ka de eto de isorako mialoha ny vahoaka ny Betroka amin'izao fanotronana solon-tenany eto zao fa zanaky ny Betroka, ny ray aman-dreny moa any an-tanàna, ka de tolorana fisaorana ny ray aman-dreny izay soloany reto reto zanaka avy any Betroka reto ka dia zay ngamba no azo ambara fa tsy resaka propagande neto fa fampahalalana an'izay ho avy ny Betroka atsoaty zay. Misaotra tompoko.